Malagasy FM manolotra ho anao mandritra ity herinandro ity. Lahatra sy anjara. Fizarana voalohany. Tantara nosoratany Rianala Ester. Ireto avy no hanomena ny tantara. Tendro Manakasina, Mevatsiaro, Iasina Fity. Niaraka tamin'ny fahendrena Raherinambinina, Fitahian-Tsoa ATN ary Niaina Rasafy. Nanantotosa sy ny kirakira ny lafiny ara-teknika, Fanamby. Andro 15 sady farany. Dia ahoana indray matoramanitra arivo? Efa hita ilay tovolahy. Miankina betsaka mantsy ny alava ny andro avelomany zanakao. Indesy dokotera. Tsy hita hono ilay tovolahy. Zany ve? Dia ahoana zany ka? Fa nga zany dia tsisy hevitra hafa mihitsy dokotera. Tsy maintsy ho zany tovolahy zany mihitsy ve ny hevitra farany? Le manala rano amin'ny fony aloha tsy olana fa vitanay mpitsabo tsara e. Ary azo antoka tsara ny fahasitranana. Tsy manan-kivy anao anefa fa matetika ny olona isorona rano indrindra moa fa hoe any amin'ny fo dia tsy dia maharitra ela intsony ny fahavelomany. Nefa miankina amin'ny zanakao ihany moa ioko. Raha iny tsara ny mandanjalanja ny fihetseham-pony dia mety mbola ho ela velona izy fa vao maika moa tsara be raha hitan'izay tovolahy zaiko. Dia inona zany no tokony ataonay dokotera? Mbola tiako lava velona zanako dokotera. Ataovy re izay mety ah. Ao ah. Yes. Rehefa vita somatsara ny fitsaboana azy eto amin'ny hopitaly ka mody any nareo, dia ataovy izay zavatra rehetra tiany. Ataovy mihitsy izay mahafaly azy arak'izay tratra e. Ary raha mbola mitady an'ilay tovolahy izy dia ataovy mihitsy aza izay ahitana ny tovolahy io. Tena adala ilay zanako dokotera. Zany tovolahy zany ka mbola tsy miaraka amin'ny akory. Inoko fa na amin'ny fesiany lahatra aza tsy fantatra izany tovolahy zany akory ne. Tsy haiko mihitsy hoe inona no nahazo azy ka nahatonga azo lasa adala amin'izany tovolahy zany. Lasa marary moa ilay zanako. Mitonia aloha ianao Ramsea. Aza omena tsiny izy fa adala rehefa ty. Eto ambavaka mba ho hain'ny zanakao ny hanadino an'izany tovolahy zany raha tsy anjara ny endry zareo e. Fa tsy afenoko anao Ramsea fa nazaza ny raiko ty amin'io zanakao io e. Saingy izany tovolahy zany moa no efa masaka ao am-pony sy ao an-tsainiko. Fa ohatry ny ahoana loatra re izany tovolahy mahafatifaty azy zany e. Asa re dokotera. Tonga so atatrandray no ry lahatra. Dia arabaina koa sitrana so matsara e. Misaotra betsaka papa. Fa avela kely naroro vava fa andeha hijery zavatra kely ah. Oke ary. Dia ahoana kiry lahatra? Samba indray andro aho fomba nahitandrintsiko. Tokony toy izany drifony izao tsikitsiky izao fa mahatsara ny fahasalamandry. Dia tsy mitsahatra koa miteny andrio hoe adino ihany iny tovolahy iny. Somako ampitombony areti-pondriny feritrereta-andry azy. Ajanony aloha ilay misetisety fa tsy mety ho ah. Anjara, misy afatra kely ataoko amindry ity. Ary angaviako mihitsy indry hoe taterora tena tia andry. Fa inona nefa aloha izany afatra izany e. Miankina amin'izay manko no ahafahako manantanteraka azy na tsy. Fa azo atao momba ilay tovolahy iny fotsiny aloha ah. Za manko tena efa leo be an'iny mihitsy. Nefa tena momba azy mihitsy ilay izy. Lahatra, ndrivy tsy leo e. Tsy leo akiza, satria tiako loatra izy hoa. Ka inona ro izany afatra izany hoe none? Zao akia. Rehefa tsy eto tsony andray androany fa andao an-tany dia tiako raha mba iny tovolahy tiako iny lasa vadindry. Inona? Ho sambatra raha ho tanteraka indry izany nofinofiko izany. Tsy ho ela tsony manko dia ho any amineny ah. Lahatra, aza miteniteny foana kia. Ndrivy adaly, maninona raha tsy mirevirety toy izany?
taterao akizany faniriko izany a. Tsy aleo ranga moa dia kena izany a. Tsy anaiko eo matsy ty raha tsy zaniko. Aleo moa dia keny mba hampilaminsainy. Fa zaho kosa aloha tsy hanao an'izany mihitsy ko raha tsy mitapy ako. Dia ahoana kiry anjara? Ekendriva e izany fangatahako izany. Eny kia, ao fa ho tanterako izany. Fa aza mbola misaina izany aloha fa izay asalamandria atao. Ao. Zaho ary afaka miany namiko vendry fa tena ataondry izany tendry izany. Tsy resy lahatra manko raha tsy miany namiko mihitsy ndry. Tsy, ndry koa izany tsy. Eny e, miany iny eto anatrehandria fa ho tanterahako atsakany sy andavany izany teniko izany. Izany? Dia misaotra andresahatika iny amin'izany a. Lahatra nahoana no izany tovolahy tsy tianao izany akory no irairainao lava fa za tianao tsy mba sainao akory. Tsy tsapanao tokoa mantsy fa tena tiako ianao. Lahatra ary maninona tokoa moa raha anjara rahavavy ny kambana aminy no hitoriako fitiavany. Izy mirahavavy mantsy mitovy endrika ihany koa. Apakaranga ny hevitra izy no iarahako raha manaiky izy. Lahatra mantsy efa tsy azoko tsoniko. Anjara raha teo mino aho fa tsy andany fitiavako. Raikitra lety zandro teraina. Dia izay voalazako anao izay ny atao boky rehetra ry anjara. Tianao a. Dokotera, tsy ny tsara aloha fa aza taitaitra toy izany ianao. Izany olona mbola tsy fantatrao akory e. Na ianao koa raha tsy fantatro. Ny fiarana koa matsy tsy toy ny andrana voankazo analaka hoe rehefa mamy atelina fa rehefa mangidy aloha. Tsy mila dinihana intsony izany ry anjara. Efa ela no nandinika an'izany. Ary tsy afeniko anao a. Fa nanara-maso anao foana nandritra ny iray volana. Fantatro tamin'izany fa tsy mbola manan'olo tiany ianao. Raha nisy mantsy izany mety mba tazako ihany e. Resinao ny foko ry anjara. Aza mba lavina moa e. Aza dia mampimerery dokotera. Mitsangana fa azo mandohalika toy ianao ka mamenatra olona. Ka tsy hitsangana eto mihitsy raha tsy henoko ny valiteninao e. Valioky ny fangatahako a. Aleo aloha za andinika tsara ka. Ary mitsangana amin'izay eo fa mianatra be ka. Eny ary miandro ny valiteninao na hoe lanao aingana. Papa, avy ane papa e. Lahatra, ahoan'izay ry zanako? Misy zavatra nitadiavinao nga? Papa, alefeny eo akaikiny neny aho. Izany papa. Lahatra, aza miteniteny foana re a. Efa reo hitako mitsena reo neny Serge tata PSPP. Tsaro fa tiako be papa sy anjara. Zay fa veloma. Lahatra tsy a maty ny zanako e. Lahatra maty ny zanako re olona very ahy e. Maty ny zanako. Papa, fa misy inona? Anjara lozany laharitsika. Maty ny zanako e.
Zandry a fanaoana kosa kia mbola mila andrina sezipapy lahatra miverena moa aloloatra kosa ki lahatra mifoaza kia Anjara, folaka anatin'ilay zanako tsara tany sy tsara fanahy. Andriamanitro, vanahoana kosa vanahoana ho aho. Ilay tiako indrindra ny esorinao tamiko. lahatra Tsy avereno izy avereno. Malagasy FM mananolotra anao teo. lahatra sy anjara fizarana voalohany. Tantara nosoratany Rianala Estera. Ireto avy no namelona ny tantara. Tendro Manakasina, Mevatsiaro, Iasina Fity. Niaraka tamin'ny fahendrena Raherinambinina, fitahian Soatn ary Niaina Rasafy. Nanantotosa sy ny kirakira ny lafiny ara-teknika fanamby. Mbola hitohy FM 91.4.